Manamora ny fanatanterahana ny fampiavanam-pirenena ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto Madagasikara raha ny fanamariana nentin'ny mpahay politika Andriamatoa André Rasoolo azo heverina ho intenany fa dia fepetra ahafahana miroso amin'izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe amin'ny firosoana amin'ny fampihavanana ny fahatongavan'ny Marc Ravalomanana eto Tanindrazana hoy André Rasoolo manam-pahaizana mikasika ny politika nambarany fa tsy tokony ahasarotana ny zava-mitranga ary heverina fa ilaina ny firosoana amin'ny fampihavanana sy ny fanasitranana ny firenena. Alao tsy ahasarotana loatra le fombafomba nidirany teto marina fa tany-tandalantsika kanefa raha dia roritina be le zavatra ka ny lalàna no hitondrana ny resaka tsy tafavoakato atsika satria voalohany indrindra aloha ny lalàna dia natao andamina ny fiarahamonina fa tsy anakorotana azy ka raha zavatra efa mikorotandrotana efa tsy tena milamindamina takantsika izao mbola hoe enjanona indray le lalàna ho fanatanterahana azy tsy mety angamba ka araka ny hevitra mba miangavy azy zany hoe mba asinda frein kely le fianjanana tamin'ny fomba nidirany président Marc Ravalomanana teto Tanindrazana fa le fampihavanana no tokony hatrehana aingana dia aingana fomba hanatanterahana azy ary ao anatin'ny fampihavana antsika no mandamina n'izany rehetrarehetra zany hoe misy filoam-panjakana ahoana no miditra tsokosoko amin'ny Tanindrazana ao anatin'ny fampihavanana no andinihana an'izany ao anatin'ny fampihavanana no andinihana an'ireny zavatra tsy metimety any amin'ny fitantanana ny fanjakana ireny ny fitantanana ministera ao anatiny no andinihana an'izany le hoe fitadiavan-tseza ny fampihavanam-pirenena mety misy mieritreritra an'izany angamba fa raha izay izy tena tsy mety tsy hoe fitadiavan-tseza tsy hoe fanosokozonana fanjakana misy tsy hoe fanilikiliana olona zay fahavalo ara-politika raha vao izay nitondrana le fampihavanam-pirenena tena tsy mandeha amin'ny lalana le izy fa le fampihavanam-pirenena dia famerenana ny fiarahamonina malagasy amin'ny laoniny. Araka ny voalazan'ny andininy fa 10 amin'ny ram-pandrenona dia ny filoham-pirenena no miantoka ny filaminan'ny firenena izy no tokony hantanteraka ny fampihavana-pirenena araka ny hevitry André Rasoolo ihany ary miara-miasa ao anatin'izany ny FFKM, ny CRN ary ny FFM. Antanan'ny filoham-pirenena ihany koa no mitarika ny manome nandraikitra tandrify ireo rafitra rehetra ireo.